riavana rehetra ao amin'ny tompo ho aminao ny fiadanana izay ahafahanao indray amin'ny alady anio ity mandray ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny akatsika afatra dia izay voalaza ao amin'ny taratasy faharoa na rehefa ny Paoly ho an'ny Tesalonianina ka ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Taratasy izay mampiseho indrindra ny fifalian'i Paoly teo anatrehan'ny fijoroana Tesalonianina ireto ary nanery azy tsy maintsy hisaotra an'Andriamanitra. Fifaliany teo anatrehan'ny fifankatiavana be tao anatin'izy ireo. Fifaliany noho izy ireo izay tena niorina tsara araka ny filazaony tsara izay miraisin'izy ireo, ary ny fifaliany izay nahatonga azy ireo tena nahatsiaro fa tena olon'Andriamanitra izy, ka raha misy ny zavatra izay hitsaran'Andriamanitra azy dia isany mahazo fitaliana avy amin'ny fitsaran'Andriamanitra izy ireo. Raha mety ny havana malala ary raha sitrakao dia tena sokafo izy eo ambany masosika ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy roa ambin'ny folo akatsika izao afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Taratasy faharoa ny Tesalonianina ny andininy voalohany, toko voalohany ka ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Eto vao manomboka ny tenin'i Paoly dia resy lahatra ao anatiny hoe tsy maintsy fandraisan-dahatra, tsy maintsy ataony amin'ny hoe tsy maintsy oran'Andriamanitra izahay ny aminareo rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra ny fononareo ary be ny fifankatiavanareo. Kristianina miantombo finoana, miamifankatia izy Tesalonianina ireto, ary izay nahatonga ny Paoly tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa manjary lasa mirehare na hafaly azy na mpijoro azy eo anatrehan'ny fiangonana rehetrarehetra izany tao Tesalonika izany. Nampirehare azy mihitsy ny hoe noho ny aminareo dia mirehare izahay, ka reharehanay ianareo eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo. Naharitra tamin'ny fanenjehana izy ireo, naharitra tamin'ny finoana izy ireo, ka nisy zavatra mafy be nidona taminy aza dia tsy niova izy fa naharitra hatramin'ny farany ary tena miamiorona anatin'izany finoana ao anatin'izany. Amin'ny dikateny fototra izy dia ny hoe izany no mahatonga anareo ho reharehanay. Ny Tesalonianina izany nanjary nampirehare an'i Paoly mihitsy noho ianareo manam-paharetana, noho ianareo mino, noho ianareo mijoro hatrany teo anatrehan'ny fanenjehana sy teo anatrehan'ny zavatra mafy izay atrehanareo. Ny andininy fahadimy dia mampiharihary ny taratasin'ny Paoly eto, milaza fa tena famantarana tsara porofony fa tena mitsara araka ny tokon'Andriamanitra, tena mijery Andriamanitra, fa tena mendrika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Dia andoratra Paoly dia hiteny Paoly ny hoe raha izany toetrareo izany, raha izany firosoanareo izany, raha izay ianareo mijoro hatramin'ny faran'izany dia tena mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Izany mampiseho fa tena mitsara marin'Andriamanitra, manao izay mendrika ka tokony ho ao ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Raha atao azontsika izy izany dia hoe raha izany toetrareo izany ry Tesalonianina, raha izany no tsara an'Andriamanitra dia tena tian'Andriamanitra ianareo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany izy raha tonga dia azontsika mivantana ny hoe inona moa tian'ny Paoly ambara ho an'ireto Tesalonianina reto ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, sady io no mahatonga anareo namono tena mijoro tsy niova mino hatramin'ny farany. Ary eny andininy fahaenina asehon'ny Paoly tsara mihitsy ny amin'ny hoe ary izany fantatrareo tsara fa tena Andriamanitra, tena mitsara marina Andriamanitra.
ka izy no maly fahoriana amin'izay mampahory anareo. Toa mampiseho indrindra fa ny tombontsoan'ny olona mijoro miodina amin'Andriamanitra marina dia Andriamanitra mihitsy no maly fahoriana amin'izay mampahory azy. Andriamanitra mihitsy no ikitika izay mikitika azy. Andriamanitra mihitsy no mampijaly izay mampijaly azy. Andriamanitra marina, ary ny olona marina dia tsisy fahoriana atrangan'Andriamanitra aminy eo amin'ny fiainany. Ny andinin'ny fahafito, anome fitsarana ho anareo izay ampahoriana kosa Andriamanitra. Ny dikan'izany dia ny hoe homeny fialan-tsasatra miaraka amin'ny ianareo izay ampahoriana. Ho tonga izany amin'ny andro tongavan'i Jesosy. Rehefa tonga izany Jesosy, izay olon'Andriamanitra marina tahaka ny Tesalonianina, izay kristianina mijoro marina, dia omen'Andriamanitra fiadanana. Ny fialan-tsasatra dia manana hevitra hoe fiadanana, izany hoe omen'Andriamanitra fitsarana, omen'Andriamanitra fifaliana, omen'Andriamanitra fialan-tsasatra miaraka aminay ianareo ampahoriana. Ny olon'Andriamanitra marina, ny Tesalonianina izay tena mijoro, fiain'ny fitiavana, fiain'ny fiovampo, mino ka na misy fahoriana azy, Andriamanitra manome fiadanana ho azy ireo. Ny andinin'ny fahavalo, amin'ny afo miredareda, amin'ny afo midedadeda hamaly zany izay tsy manan'Andriamanitra ary izay tsy manaiky filazantsarany Jesosy. Manomboka mampatahotra, izany hoe tena voadidina afo midedadeda, mamay be. Tena araka fiten'olona ankehitriny, mamay be mihitsy ny antsoan'izay tsy mahalala an'Andriamanitra, ny antsoan'izay tsy mandray ny vaovao mahafaly amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy. Eto zany naseho amin'ny Paoly tsara mihitsy hoe ianareo Tesalonianina efa tsara lalakizoranareo dia mizoro amin'izany, fa mamainge raha tsy mino an'izany nareo mamay be nge raha ohatra ka mandaha an'izany nareo mamay be nge raha ohatra ka tsy manana Andriamanitra nareo mamay be nge ary mainge nareo raha ohatra ka tsy manaiky ny vao mahafaly izay ambaran'Andriamanitra. Aseho an'ny Paoly amin'ny takatasy nalefany amin'ny hoe Tesalonianina ato nareo zao, fa raha voanareo tsy manana an'Andriamanitra na tsy manay filazantsarany Jesosy Kristy dia voadidina afo miredareda nareo, na hoe tena amin'ny afo midedadeda no hamalina izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Ny andinin'ny fahasivy, dia olona izay hiara ny famaliana marina dia ny fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanandrian'ny tombo sy ny voninahitry ny heriny. Fahaverezana maharitra mandrakizay misaziatra amin'ireo izay tsy manan'Andriamanitra ka tsy eo amin'Andriamanitra, tsy fanaty tavamin'ny tombo ary ho lavitry ny heriny sy ny voninahitr'Andriamanitra ny olona rehefa tsy ao amin'Andriamanitra. Zany nahariarin'ny Paoly eto. Tia hampaherin'ny Tesalonianina izy milazany hoe zao misy anareo zao tena manery ahy hisaotra an'Andriamanitra, fa raha tsy zany nareo dia zao no valiny azo anareo, zao no famalin-dratsy azo anareo, fa ianareo kosa efa miorina tsara. Andiny faraika ambin'ny folo manazava Paoly eto hoe zany Tesalonianina, zany no angatahany Andriamanitra kariva aminareo mba ataon'Andriamanitra omendrika ny fiantsony anareo ary tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana. I Paoly eto dia manazavany hoe zany mahatonga anay mangataka aminareo foana, mivavaka ho anareo mba hahatonga anareo ho mendrika ny fiainana izay natsoan'Andriamanitra anareo, natsoana ho amin'ny finoanareo, natsoana ho amin'ny fankatiavanareo, dia mbola mangataka amin'Andriamanitra izahay mba handeha amin'izany foana nareo, mba tsy hiova mihitsy satria tsitrakay ny ahitanareo any amin'ny afo midedadeda, ny ahitanareo izay tsy akasan'Andriamanitra ny ataonareo, ny ahitanareo ho very. Ny andin'ny roapolo folo farany dia milaza manao hoe mba hankalazana ny ao aminareo ny anaran'i Jesosy tongatsika
ary ianareo ao amin'ny Kristy araka fisaovan'Andriamanitra sy Jesosy Tompo. Izany hoe dia omenareo voninahitra i Jesosy izay dia nareo homeny voninahitra. Izany ny vokatry ny fahasoavana avy amin'Andriamanitsika sy Jesosy. Tesalonianina mba hitoetra foana ao amin'Andriamanitra. Tesalonianina hanome voninahitra an'Andriamanitra foana. Tesalonianina izay apetrak'Andriamanitra ho olony foana. Resaka makady fotsy eo amin'ny fidirana voalohany izao, izany afatra izany dia tena isika mihitsy no tian'Andriamanitra ho tahaka an'ireto Tesalonianina ireto. Amin'izao tantarany fiangonana akady fotsy vaovao izao indray amin'ny fametrahana mpitandrina eto dia ianareo mihitsy no iaina izany teny izany. Ka izay mpitandrina apetraka dia tena hiteny tahaka ny Paoly hoe misaotra an'Andriamanitra ary tsy maintsy misaotra izahay no ny aminareo. Tsy maintsy misaotra izahay no ny aminareo satria tokony ataonay no ny aminareo izany. Satria nahoana no tsy maintsy misaotra? Satria tena feno fitiavana sy feno finoana ianareo. Raha mijery ny hafatry Paoly tsika ao Tesalonianina dia tena hafatry Paoly sokatra masina ho antsika takady fotsy mihitsy izany teny izany, satria tena fiangonan'Andriamanitra, tena feno finoana, mitombo finoana. Ny hevitry ny mitombo finoana dia kristianina miamino hatrany, fa tsy hoe kristianina mety mino farany tsy mino intsony. Fa mifamadika amin'izay kristianina miamino ary kristianina be ny fitiavanareo. Izany hoe mitombo hatrany ny fifankatiavanareo. Fantatro izany efa hatrinena fa tia fitandremana ity pasteur izay vao apetraka dia fitandremana tena be fitiavana. Ro fotsiny any talohan'ny Covid-19 dia fanoroka antsika reny, tsy adinoko reny fa no mivalana nanajamana antsika amin'ireny fitiavana izany. Tsisy olona fanoroka tsy mifankatia izany. Be finoana ao anatin'izany ny asan'ity fitandremana akady fotsy ity, mandeha amin'ny finoana avokoa, velona ho an'ny hafa. Hita ny atao mihoatra ny sasany amin'ny asana ambadika any. Izany nahatonga ny Paoly resy lahatra teo anatrehan'ny Tesalonianina ka nisaotra. Izany koa mahatonga antsika amin'izao alahady izao tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo. Raha fiangonana tsy mino anareo ry havana malala, ka anareo ny ambona antsony ka tsisy pasteur teo délégué. Misy fiangonana ange tsy pasteur ny délégué aminy. Raha tsy be finoanareo, tsy afaka nanantena ny fiainam-panahy zotra fiainan'ny fiangonana. Ary izany indrindra no angatan'Andriamanitra tohiza izao fitandremana izao, tohizo ny fiangonana akady fotsy eo ny finoana ao anatinao, tohizo ny fiangonana akady fotsy eo ny fifankatiavana izay ao anatinao hatramin'izay ka hatramin'izao, mba hahatonga ny olona rehetra tsoron'Andriamanitra. Ary tsy izay ihany fa natao rehare. Izany mahatonga anay manao anareo ho reharehanay manerana ny fiangonana na amin'ny fiangonan'Andriamanitra rehetra. Raha atao pratika izany ao sika tsara dia hoe ny espério avaradraza zao dia afaka mirehare ve ny amin'ny fiangonana akady fotsy amin'ireo fiangonana anjatony atao amintsika. Fa zao afatra izao dia tena mampirisika antsika ny hoe andao ianantsika ny tenin'Andriamanitra nandininy faefatra ka rehare amin'ny tenanay ianareo eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fandriana rehetra izay manjo anareo sy ny fahoriana izay aretanareo. Raha samy izany zao Paoly dia izao izany ny teniko, aoka re mba ho rehare amin'ny sotraparitany ianareo hoe amin'ny sotraparitany misy atsika noho ny finoanareo teo anatrehan'ny zava-tsarotra natrehanareo. Fa nga mora manova famindra tanatin'ny taona marobe hiatrika fiainana vaovao indray ankehitriny
mety fahoriana zany, mety mafy zany. Nga mora ny fanenjehana mahazo ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fanarahnao an' Jesosy amin'ny fiainanao isan'andro. Tena mafy be zany. Fa aoka ianao reharehatra dapartama Mandrakarivo zany mpiambina akady fotsy zany. Ary zany zao zavatra zao fa tena mpiarina marina. Ary za mino sy matoky fa ho reharehanay ianareo eto amin'ny fitandremana ity. Raha atao amin'ny teny azo ny tanora sy teny hoe mizesta be zay manana anareo. Zany izy dia azontsika tsara. Ary efa zany nareo hatramin'izay tohizo zany tiavana malala. Tena tohizo zany. Asa mienitra intsony fa tena zany ianareo. Teo anatrehan inona? Teo anatrehan'ny fanenjehany. Izany tsy mahazo fanenjehany. Nizany izy. Eo anatrehan inona? Eo anatrehan'izay fahoriana mety manjo. Izany tsy nandalo fahoriana. Ary miakitra an'izany nga mora miditra amin'ny fito aty. Mafy be kely fomba ray lalàna dia ianao reraky ny farany herinandro mbola andeha hiambina ny ray. Kanefa izao tena ifalio zany. Ary zany mampirehare aza manenina koa hoe nanenina mihitsy amarina ditra fidirana voalohany fa amin'ny fio dia efa mifo amin'izay mankatoerana mbola natokotany koa mipetraka ny andavarangana koa mipetraka. Fa zany rehetra izany zavana manalo dia izonareo amin'ny fiangonan'Andriamanitra rehetra. Tsy zany ihany fa tena tian'Andriamanitra ianareo ry fiangonana akady fotsy eo. Ary Andriamanitra dia tena te hitsara anareo ara-drariny. Fa raha ny toetrareo dia tian'Andriamanitra ianao mendrika fanjakan'Andriamanitra. Tsy dia misy very na dia iray azy. Ka raha tonga Jesosy eny amin'ny rahony lanitra dia mahita mpiambina akady fotsy rehetra any fiainana mandrakizay sy any am-paradisy. Tsy faleny zany. Raha zao toetrao zao ianao mampanompon'Andriamanitra io, zao toetrao zao ianao mpiambina akady fotsy io, zao toetrao zao ianao manoro teny io, ianao ankizy mianatra sy mbola lahady io, ianao tanora io, tian'Andriamanitra ianao mpandova amin'ny fanjakana. Zay ao amin'ny andinin'ny fahadimy. Zany izy raha ampiarina ho azotsika tsara. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra zany mba hanao tena ho mendrika fanjakan'Andriamanitra ianareo. Sady zany koa ny aretanareo tian'Andriamanitra ianareo anana fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra ianareo anjakany teny zao ny fiainanao. Tian'Andriamanitra ianao mba tena ho tsara ary olona ohatranao no atokisan'Andriamanitra. Olona zay mandolo tena, olona zay mampite hisaotan'Andriamanitra. Zany hoe raha atao azontsika tsara hatrany dia hoe Andriamanitra tsy maintsy misaotra anao aho ny amin'ireo mpiambina akady fotsy reo. Fa reo ke Andriamanitra na mandalo fahoriana na mandalo fanenjehana dia miamifankatia foana reo, miorina ao aminao foana reo. Olona ohatr'izany Andriamanitra ny tokony menany lanitra. Zany izy raha tena avadika fampiarana zao tenin'ny Paoly Tesalonianina zao. Ary raha mpiaraka ao amintsika zao tenin'Andriamanitra zao dia zany tokoa isika eto akady fotsy. Raha mbola tsy zany ianao dia manapa-hevitra androany. Ny Andriamanitra mba te ohatr'izany koa, mba izaho koa mba te handova ny fanjakanao Andriamanitra dia hiova mbe finoana ifankatia be ao anatin'izany. Raha mpiarina ihany omen'Andriamanitra fiadanana ianao. Rehefa tonga Jesosy eny amin'ny rahony lanitra na misy manenjika anao azy. Ny olona be mpanenjika rehefa manana an' Jesosy izy feno fiadanana ny fiainany. Tian'Andriamanitra ianao tena nampiadanana. Ary zany ijozay kristianina amin'izao andro sarotra zao na sarotra aza ny fiainana ny kristianina manana an' Jesosy dia feno fiadanana mandrakarivo. Zany mahatonga antsika mahafinaritra foana no anatin'ny zava-tsarotra azy. Zany mahatonga antsika rehefa ao an-trano feno fifaliana foana hitany vady aman-janaka. Zany mahatonga antsika eny amin'ny fiarahamonina eny tonga dia vakiana fotsiny mpiambina akady fotsy zany olona zany. Mahafinaritra ka anatin'ny zavatra mafika azy dia mbola mahafinaritra foantsika. Fa tsy hoe miaratsy arakaraka ny fiainana hoe sarotsika. Ratsy ny fiainana inko ianao fa ny ratsy. Fa tsika zany ninona zavatra mitranga dia tsika tena ao anatin'ny fialan-tsasatra foana, feno fiadanana foana. Zany ny andinin'ny fahafitoa. Omeny vakansy miaraka aminy ianareo na dia ampahoriana azy. Ao amin'i Jesosy dia fiadanana foana. Ao amin'i Jesosy dia mahafinaritra foana. Ao amin'i Jesosy dia tena zany foana. Ary eto tena ho anao izay mbola misalasala ny andinin'ny
fahavalo sy fahasivy aza mba isan'izay tsy mahalala n'Andriamanitra na tsy fanaiky ny vaovao mafana izay ambaran'Andriamanitra fa maninona afo midedadeda zany mahatonga fiainan'ny olona marobe sahirana may kivy maketana ny fiainany satria tsy mino n'Andriamanitra izy lavitra n'Andriamanitra izy tsy mankatao filazantsara izy ary tsy mivavaka tsara izy zao amin'izay ravana malala zany ny ametrahana mpitandrina raikitra amin'ny fitandremana anankiray mba hahatonga ny olona hitodika ao amin'ny Jesosy mandrakariva ka hahatonga ny olona satra ny afo midedadeda zao moa riavana tsy mahandro amin'ny fitaitsony tsika dia tsy mita zany ahoana zany afo midedadeda ary tsy aty tsisy fakodohana midedadeda zany tsony zany afo midedadeda zany riavana ianao vao eo akaiky dia efa mamay be ka ny olona tsy minan'Andriamanitra ny olona tsy mandray filazany tsara dia afo midedadeda no akaikiny zany hoe ny fiainany dia mamay foana ary zany mampahatra ny tany anankiray satria lavitra n'Andriamanitra izy dia mahatsiaroserana izy ka tsapany mamay foana ny fiainany dika teny fototra dia ny hoe dika teny fototra afo manodidina na hoe voadidin'afo mirehitra be zany misazy mahazo ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra teny Paoly Tesalonianina teo may tiapita hafatra manao rekady fotsy eo aza mankahaka zany afo midedadeda zany raiso Andriamanitra ao efa nandray an'izany ianao hazony raiso ny filazantsara ho fiainanao manana an' Jesosy ianao hazony hatramin'ny farany tohizo ny fanomponao raha miala amin'i Jesosy ianao dia mamay ny fiainanao mamay ny fiainanao tsy zavatra azo atao tsony rehefa modin'izany afo mirehatra be zany fa tonga dia may daholo may ny fiainanao may ny fivelomanao may ny programanao tsisy zavatra azo atao tsony Andriamanitra te hamonjy anao fahaverezana manak'izay misazy hatra amin'ireo zay tsy mifanatritava amin'Andriamanitra rehefa very ny olona dia very mandrak'izay tiany Paoly Tesalonianina hanana le fiainana tsara tiany Jesosy ianao ka nirahana mpitandrina zay ho apetraka androany ampitodika anao amin'ny Jesosy mandrakariva aza miala amin'ny Jesosy mihitsy fa minoa azy matoky azy ary zany mahatonga antsika mangataka foana Andriamanitro mangataka aminao izahay mba tena momendrika amin'ny fiantsoana azy any reto mpiambanakady fotsy reto ka zay miantsono azy Andriamanitro dia ohatry zany foana izy ireo nantsonao ireo tianao ireo hazony Andriamanitro fa anao ireo ary zany fiangonana tian'Andriamanitra mitrana anao amin'izao alahady izao tena maherezy fa tian'Andriamanitra ianao ho fitaovana hanome voninahitra azy zay ataonao rehetra zany manomboka izao eo amin'ny fiainanao dia hanomezi voninahitra an'Andriamanitra zay ataonao rehetra ao amin'ny fiainanao na ny fivelomanao na ny raharahanao isan'andro na ny fianaranao na ny asanao dia atao vita fa hanome voninahitra an'Andriamanitra ianao dia tena miorena tsara mba tsy ianao anie lovon'Andriamanitra ratsy fa ianao kosa dia mahafaly an'Andriamanitra fisinao antanio Andriamanitra rehefa ny an-trano tompo mahafaly anao ny fisiko tompo aizany misy azy ao tompo mahate hisaotra ve ny toetro fa mino ravana malala fa matondratonga eto amin'izao alahady izao dia tena iaina tahaka ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy maintsy mitsoran'Andriamanitra izahay noho ny aminareo ary izahay ihany koa tony zao avatra izao dia mbola manamafy ny hoe izahay koa dia tena mitsoran'Andriamanitra noho ny aminareo rekady fotsy fa tena be ny finoanareo ary be ny fankatiavanareo mahereza fiangonana ary amin'ny fiainanao indray amin'ity herinandro ity dia hazony zany fitiavana be ao anatinao zany hazony zany fikinoana be ao anatinao zany ary dia miorena tsara aza miova aseho eo amin'ny fiara-miasa amin'izao ray aman-dreny mpitarika vao apetraka izao zany finoana ao anatinao zany ny fanekenao azy amin'ny mahampitandrina azy fanekenao ny fitariany fanekenao ny filazantsara izay toriny farentsika tsara fa zava-doza kay ny mandany filazantsara an' Jesosy zava-doza kay ny tsy mandany an'Andriamanitra zava-doza kay ny tsy mandray ny afatr'Andriamanitra araka nambaran'ny Paoly atao amin'ny teny ianao kosa
tsy ho voan'izany lozana ianao satria efa n'Andriamanitra ianao dia miorena tsara hazony ny antso misy n'Andriamanitra anao. Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika miafatra mba ho fiainana sy heroantsika ka ahafahantsika miorina tsara ho amin'ny indray manomboka anio ka mandrakizay.